Voahososo tamin'ny fanorenana sekoly ny hasin'ny rova iray ao Fianaratsoa araka ny fitarainan'ny mpandala ny nentin-drazana sy vakoka iray. Ity rova ity izay navadika ho sekoly tamin'ny andron'ny fanjanahantany rehefa rava ny rindrina sisa tavelana namarika ny fisiany. Velotaraina ary mangataka ny famerenan-kasina izany toeran'izany ny tenany ankehitriny ka manao antso amin'ny vahoaka sy ny ministera miandraikitra izany. Araky ny vaovaonay avy ao Fianaratsoa zany zao nisy rova tao de rova io sahala amin'ny hoe efa nisimba kanefa zany hatramin'izao le izy ohatrany hoe mbola tsy misy olona na hoe taratasy fanambarana hoe lasa niza na lasa nianana misoratra miza io plasy io satria zany zavatra io raha azoko tsara tsy maintsy mbola mipetraka tanteraka maharova anazy io zany lasa napalahelo le izy satria rehefa nirodana le izy tokony verina ny rova sahala amin'ny hoe rovan'ny Manjakamiadana zao ohatrany hoe nisy problème de ohatrany hoe naverina najoro kanefa zany lasa école no mipetraka amin'io zavatra io nefa toerana masina ny anaran'io dikan'izay zany dinio fa misy ny loto ao anatin'le izy vao hitsakitsaka le izy be da be zavatra lasa misafotompotona anatin'le izy de zay zavatra zany sahala hoe tsy ekenay misy fasan'ny mpanjaka le izy ary ny vaovao takotra tonga aty aminay aty mitaola ambalin'ireo mpanjaka reo zany tamin'ny fotoana ihany koa nanamboarana ny école ohatrany hoe nihita am'izay voady de ohatrany hoe nihita le zavatra reo de lasa ohatrany hoe nafindra ny olona fotsiny zany eny amin'ny toerana tian'le olona nametrahana anazy fa tsy hoe ampilasy maha mpanjakany mpanjaka. Ka zahay ao amin'ny enti-paharazana zahay zany mangataka ny hamerenana ny hasin'ny rova io hamerikasina ny rova io amin'ny plasy misy anazy hangatana tsodrano amin'ny razana rehetra de miantso tanteraka ny atao hoe ny vahoaka ny vatantenanay ao moa ny atao hoe ao ministera ao ihany koa mpandalina kolotsaina ao ihany koa ny atao hoe mitovy asa ihany koa amin'ny vatantenanay sahala amin'ny hoe iray aina iray hina amin'ny famerenana fampijoroana famerenana indrindrandrindra ny hasiny rova io iverenana io amin'ny plasy misy anazy zay zany atao hoe fangatahanay manomboka zao. Tsy naorim-poana ny toerana masina toy ireny raha ny fanazavan'ny mpanandro sy mpitahiry asam-piandrianany gasy. Sarotra ihany koa ny mamerina ny asina voahitsaka. Mitoetra amin'ireny toeran'ireny foana nefa ny asina nanorenana azy na efa rava aza izay no ijoroany. No asian'Andriamanitra ireny toeran'ireny sady no asian'ny mpanjaka no asian'ny olombelona manana fahamasinana ihany koa. Fa raha voavetaveta na voahotafady na nitronitroniavina na nizimbazimbaina reny toerana nipetrahan'ny asam-panjakana ao anatin'ny firenena anankiray ireny de mitera-doza aloha ho an'le olona nametaveta azy sy nanazimbazimba azy nanotafady azy loza ho azy sy ny taranany mandrakizay mihitsy mety ho lany tamingana mihitsy ary izy ary mitera-doza ihany koa ho an'le firenena tompony na le fanjakana tompony na le mpanjaka tompony sy ny taranany ka ireny tsy hain'ny firenena hafa any velany ny tsy ambaratelo ny asina mipetraka amin'ireny toerany ireny fa tsy maintsy ny tompon'le firenena sy le olona manany ny antony teo ihany no mahalala zay tsy ambaratelo zay satria izy ny mitondra azy. Ny famerenan-kasina n'ireny toerany ireny zavatra sarotra de sarotra ny anao an'le famerenan-kasina fa ny mamerina miaina sy mampiaina le hasina sy le afatra sy le fomba sy le fady zay napetraka Andriamanitra teo sy napetraka ny mpanjaka teo ary napetraky ny razambe ny gasy teo mampiaina an'izay sy mamoa an'izay sy manetsika an'izay hery zay nandro nalina na amin'ny fotoana ina na amin'ny fotoana ina zay no zava-dehibe de amin'izay fotoana zay velona sy miaina le izy.